Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy fa 5 ny volana septambra 2025. Ry ava-malalo amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny fandroana devoly izany izay hoe natao à distance. Izany hoe izay zany taty dia ilay fandroana devoly zany natao zany izy io nandroana ny fanahy ratsy izay nisy tao amin'ny toby izany, tao amin'ny tranon'ny tompo ao Antananarivo. Ry havana, matoa manao izao fijoroana vavolombelona izao dia noho ny isandratan'ny fahalebiazan'i Jesosy, isandratan'ny fahalebiazan'ny tompo, satria tsy maintsy ambara izay tiany tompo ampafantarina antsika zany ny amin'ny hoe izy no lehibe indrindra, ny amin'ny hoe izy no lehibe indrindra ary izy no mpanafaka, izy no miasa ary rehefa miasa Jesosy tsisy ny ahasakana. Ry havana, tokony tena hitandrina isika satria isika dia tsy mitolona amin'ny nofo amandra, zany hoe tsy olombelona hitantsika eo alohantsika akory no fahavalo, fa ny fanahy ratsy eny amin'ny herin'ny rivotra eny. Afaka vakinao ao amin'ny bokin'ny Efesiana 4:9 dia ho hitanao manamarina tsara fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Zany hoe raha ohatra misy olona eo anoloanao, tsy ny olona iny akory no hoe fahavalonao, fa ilay fanahy ratsy ao anatiny. Ary koa oko fatantsika fa ny devoly dia eny amin'ny herin'ny rivotra eny izy. Zay mihitsy no ambarany ao amin'ny bokin'ny Efesiana 4:9. Izy no mpanjakan'izao fahamaizina izao. Ry havana, manasanao aloha zako ary hivavaka amiko alohany anambarako izay tiany tompo ambara eto ihany. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, ianao dia Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra tsara indrindra, ary tsy misy toanao. Ianao dia mendrika hoderaina, mendrika ho ankalazaina, mendrika asandratra ianao Jesosy satria tsisy toanao. Ianao no ambony Andriamanitra rehetra, ianao rery ihany no Andriamanitra lehibe indrindra ary tsy misy hafa. Ianao rery ihany no mpamonjy, ka inty aho Jesosy manetry tena ambany dia ambany eo ambanin'ny tanamaherinao. Tompo, anandratranao indray Jesosy eran'izao tontolo izao, amin'izay zanakao tompo te areny fahalebiazanao ka mba hifoazan'izy ireo Jesosy. Tompo, okenao hikasika ny lelako, okenao hikasika ny tenako manontolo, okenao Jesosy hiteny amin'ny alalako, satria zao dia fitaovana fotsiny ihany. Raha kofy amin'ny ranao Jesosy, izahako sy ny ankonako ary ireo zanakao tsirairay averan-tany Jesosy. Ianao tompo efa niteny roay ny devoly, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefa ny anafikanay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany fa mivelan-davaka ny elo amin'ny ran'i Jesosy avy a Nazareta. Eto hitanareo Satana any plasinareo, fodroaheko amin'ny ran'i Jesosy ianareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, zanatsipika rehetra dia potehako amin'ny ran'i Jesosy, davaka ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery aminay ianareo, fa efa resy ianareo any plasinareo amin'ny ran'i Jesosy avy a Nazareta. Ka misaotranao Jesosy, okenao tompo no manda afo manodidina anay, satria Jesosy ianao lay vatolampy hianteranay. Fanahy masina mitenena amin'ny alalako, raisy ny kontrola ny tenako manontolo. Oka ianao fanahy masina no ampiteny ahy, izay sitraka ao ihany no voateny eto, mba ho voninahitra anaranao ray malala ho. Aleloia, misaotra ray. Amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina teo ho vakiko dia io zany no anorenako ilay fijoroana vavolombelona, satria izay no nomeny fanahy masina. Dia io zany no horaisiko anazavako zany an'ilay fijoroana vavolombelona zany avy eo. Ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina ahy dia ao amin'ny Jeremia 9:20, 1:12. Ho vakintsika hatramin'ny 4:4.
Jeremia 9:20 andiny faraika ambiny folo ka hatramin'ny 4:10 ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo hoy ny Tompo, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny ho avy. Ary antso ahy anareo ka andesy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary tady ahy anareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo manontolo. Eny, ho hitanareo aho hoy ny Tompo, ary ampodiko avy amin'ny fahababoana ianareo, ka angoniko avy any amin'ny firenena rehetra sy avy any amin'ny tany rehetra izay nandroako anareo hoy ny Tompo, ary ampodiko ho any amin'ilay tany efa nanolorako anareo ho baboina. Amen. Ry havana, io teny io no nomeny fanahy masina teo. Manambara izany ny teny hoe ny Tompo zany, izy ilay Andriamanitra mahalala ny hevitra heverany antsika izany, antsika zanany. Raha mihaino eto ianao dia aoka ho fantatrao anio fa ny Tompo mahalala ny hevitra heverany anao. Mila isika mahatsapa zany manomboka an'io tompoko fa ny fihevitra antsika dia tsy fihevitr'Andriamanitra. Izay zavatra etretintsika ho atao hoe heverintsika fa mety amin'ny mahanofo antsika dia tsy ny Tompo zany no nitarika an'izay, fa ny Tompo miteny eto hoe fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo hoy ny Tompo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny ho avy. Amen. Ry havana, raha tena vonona ianao anio, raha tena tsapanao fa ny Tompo mahalala ny mahasoa anao ary koa ny mahasoa ahy, dia apetrao eo amin'i Jesosy amin'izay ny mombanao manontolo, na ny ankonanao io na izay olona miara-mipetraka aminao. Fa ny Tompo mahalala ny hevitra hieverany antsika, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza. Amen. Ry havana, ahatonga fiadanana fa tsy loza. Ary teneny raha hoe mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny ho avy. Amen. Ry havana, misy fanantenana lehibe aho ho amin'ny ho avy, dia fiainana mandrakizay zany any an-danitra. Ary miteny koa ten'Andriamanitra hoe ary antso ahy anareo ka andesy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Amen. Hitanareo zany, mila zany tsika miantso azy, ary indrindra handeha sy hivavaka amin'Andriamanitra, dia hiainao antsika izy, hiainao antsika izy. Amen. Ary koa ten'Andriamanitra manambara hoe ary tady ahy anareo dia ho hitanareo aho raha katsainareo amin'ny fonareo manontolo. Amen. Ry havana, mazava tsara ny teny Tompo amintsika anio. Raha hitady azy isika dia ho hitantsika zany Jesosy, ho hitantsika izy. Tena marina zany Tompo, marina zany ny ten'Andriamanitra, dia marina. Raha no velona tena fiainana, marina ny ten'Andriamanitra. Isika no miovaova, fa ny ten'Andriamanitra dia marina, ary tena ho toy ny teniny rehefa mankatoa azy isika. Ary hitantsika tsara fa mazava tsara ny teny Tompo hoe raha katsainareo amin'ny fonareo manontolo. Amen. Ry havana, katsao Jesosy amin'ny fonao manontolo, dia tena ho hitanao fa hiova ny momba ny fiainanao manontolo, manontolo. Ny 5:10 le tapany voalohany fotsy ovakiko hoe eny, ho hitanareo aho hoy ny Tompo. Amen. Ry havana, ahitany Tompo ianao tahaka ny nahitako an'ny Tompo tamin'ny fiainako rehefa tena manaiky ianao anetry tena ambany dia ambany eo anaty an-tanamaherin' Jesosy. Amen. Ry havana, ijoro-vavolombelona ahako, mazava tsara ny ten'Andriamanitra teo. Oka izy no hialoha lalana anao, oka izy no andray kontrola ny fiainanao, dia ho tsapanao hoe manao ahoana moa rehefa Jesosy ny eo aloha.
hoenao amin'izao fijoroana vavolombelona izao. Ny teniko eto aloha dia ambarako tsara fa ho voninahitry ny tompo matoa aho manao ny fijoroana vavolombelona. Averiko mihitsy izany ho an'i Jesosy fa tsy ho aho, ho an'i Jesosy fa tsy ho aho. Za dia piasa kely bitika eo anatrehan'i Jesosy, fa ho azy no anaovako izao fijoroana vavolombelona izao, mba hanavotany tompo ny fanahy maro izay mangetaeta ho afahany, satria izy no manafaka, fa izay dia fitaovana fotsiny ihany. Ry havana, tamin'ny taona lasa dia mbola tsy tonga tany amin'ny toby izany izako sy zoky Erika zany, fa ireo zanakanay ara-panazany efa tao zany izy ireo tao amin'ny tranon'ny tompo. Dia ny zavatra niseho nefany hatramin'izay nipetrahan'izy ireo tao dia nisy zany heriny maizina zany tao amin'ilay tranon'ny tompo tao Antananarivo izany. Ry havana, amin'ny alina izy ireo dia tena hoe tsy matory firy, satria tena manafika zany Satana. Eo ihany koa zany Jezebela, eo ihany koa zany fanazy vavandrano, maro zany ny fanaratsy tao zany. Eo ihany koa ny mpamosavy koa izay mieloelo eny ivelany. Dia indray andro zany ny teny zany tamin'izy ireo, satria nisy zany ny fatahoran'izy ireo. Dia indray andro zany ny teny zany tamin'izy ireo, satria efa niezaka mafy zany hoe nandroaka devoly nefa zany dia tena hoe tsy tafatory firy zany izy ireo, fa mbola nielingelen'ny devoly foana izany. Dia indray andro zany ny teny tamin'izy ireo hoe atao ny délivrance avy aty zany izahay dia zareo zany any sur place. Dia tamin'izay fotoana zay zany dia niomana zany zay rehetra zany, dia fa tsy amin'ny vidéo zany fa amin'ny WhatsApp fotsiny zany audio zany no nanaovanay anazy. Dia ny teny zany hoe manomboka zany amin'ny efitra any ambony zany. Ny toerana aloha tamin'izay fotoana zay dia tsoroko aminareo mbola tsy tany sur place ahako, fa hitako fotsiny zany ny sary zay alefan'izy ireo zany fa ny tompo moa efa nampahita ahy tao anatin'ny nofy zany ilay trano mihitsy alohany izany nanomezan'ny tompo zany an'ilay trano, dia efa hitako tao anatin'ny nofy izany ilay trano izany. Dia noho ny avy eo zany dia ny teny zany tamin'izy ireo hoe androaka devoly isika, zay avy aty ianareo any. Dia ny ataonay zany amin'ny fotoana io ozy izy hoe ao amin'ilay efitra anankiray aloha dia mandroaka devoly zany dia mandeha zany mifindra zany amin'ny efitra anankiray hafa koa, zany hoe raha azonao kapatiako ambara hoe mandroaka devoly zany amin'ilay efitra anankiray zany hoe mandeha mitety mihitsy zany io efitra, amin'ny efitrano io zany dia mivoaka zany avy eo dia mandeha amin'ny couloir dia miditra koa zany amin'izay efitra misy eo na ohatry zany. Dia ny teny zany rehefa mandeha ianareo dia aza mandeha aingana, ohatrohatra zany zavatra nambarako fa enohy tsara ny feoko amin'ny telefona, satria raha ohatra zany ka tonga amin'ny plasy iray izy ireo ka misy fanaratsy eo dia ampafatary ny fanahy masina ay zany le izy. Zany hoe ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo ay zany dia rehefa ohatra zany ka hoe androaka devoly dia ohatra zao le anomba le trano tompo io dia raha vao mamindra zany zareo dia tsapako ihany koa zany avy aty amin'ny toerana misy fa eo amin'ilay toerana andalovan'izy ireo eo dia tena hoe eo amin'ilay toerana anankiray hijoroany ilay olona zany tsapako hoe eo misy devoly. Raha mikisaka izy dia fantatro hoe tsisy eo, zany hoe ampahafantariny fanahy masina azy zany izay zavatra izay.
dia nanomboka zany ny amin'ny fandroana-devoly dia ilay zanako anankiray ara-panahy zany mitondra telefona zany izy zany mihaino tsara zany izay teniko avy aty zany. Dia amin'io zany izahay menada zokerika any amin'ny trano misy anazy efa nambarako eo tiany fa zay menada fanalavitra be zay mipetraka. Zany hoe presque eo amin'ny 150 kilomètres eo izy any amin'ny capitale eto à Belgique fa za koa aty ambanivohitra efa akaiky ny frontière zany misy ny Allemagne. Dia izy any amin'ny trano misy anazy, za aty amin'ny tranoko misy anahy. Dia nanomboka zany ny délivrance tao amin'ny tranon'ny tompo izany. Dia mamindra zany ireo ankizy tao zany. Dia miteny zany hoe eo janona kely aloha, eo misy fanaratsy eo. Dia miaraka mandroaka devoly daholo zany rehetra zany amin'io zany efa misy zany hoe lasa lavidavitra sy miverena. Dia eo aloha eo amin'io toerana io. Dia noho avy eo zany niditra tao amin'ny zany toerana toilette zany. Dia nisy loto be koa zany tao. Zany hoe le loto zany oko fantatsika tsara fa raha ohatra ianao ka hoe sady fampianarana zany ataoko eto raha ohatra ianao ka hoe manofy kaka zany tsisy hoe anafinana itenana zavatra zany dia ody izay, misy ody izay amin'ny toerana misy anao na amin'ny tenanao ary. Raha ohatra hoe mahita ianao ohatra hoe anaty nofy hoe kaka zany dia ody izay. Dia feno loto be zany tao amin'ilay cabinet zany hoe feno ody zany. Tsy hoe kory hoe feno maloto zany teo fa le ara-panahy zany no ambarako eto. Amen. Dia ny avy eo tao amin'ny dosy koa zany dia nila diovina ihany koa zany roana devoly. Dia arakaraka zany toerana alehan'izy ireo zany dia nampahafantarin'ny tompo zany ny hoe misy an'izao indray, misy an'izao indray. Dia noho ny efa tonga tao ambany zany izy ireo, teo amin'ny couloir tao ambany zany. Dia ny teny hoe eo mijanona eo na hoe verena kely eo arindrina eo nareo fa lasa lavidavitra zany izy ireo. Noho ny verina zareo teo amin'ilay couloir jusque eo misy zavatra ohatr'izao eo. Dia tena izay tokoa. Zany hoe rehefa miteny zany fanahy masina dia tsapany ara-panahiko mihitsy zany ilay zavatra eo amin'ilay toerana io zany. Dia ohatra hoe teo ambany tohatra nisy ohatra hoe ahodina ohatr'izany dia teo tokoa ilay zavatra. Dia ireny moa zany tsy maintsy angonina dia dorana any ivelany zany rehefa avy eo, dorana amin'ny rahan'i Jesosy zany. Arehatra zany ilay izy amin'ny afo mihitsy dia le vonona amin'ny rahan'i Jesosy. Dia noho avy eo zany alohan'izy ireo hiditra ao amin'ilay salle à manger gaban'izay, ao amin'ilay toerana zany fisakafoanana. Dia teo zany ny teny tamin'izy ireo hoe aza miditra aloha, aza miditra aloha. Efa nisy nefa tafiditra tao amin'ilay efitra fisakafoanana. Ry havana, mahita fahitana tena zavatra maharikoriko tsoroko anao tsara. Mila mitandrina isika satria ny fahavalo dia tsy faly. Ny fahavalo dia tsy faly amintsika ary misy ny fahavalo tompoko. Aza raisina maivana dia zavatra ambarako eto. Fa miomana ianao, tadiavo ny délivrance anao, tadiavo ny anafahany tompo anao. Toizako ilay zavatra niseho. Dia ny tena hoe aza miditra aloha nareo ao amin'io efitrano io. Efa niditra izy ireo ao amin'ilay toerana zany ho atao trano fisakafoanana. Dia nasaiko niverina nivoaka aloha zany izy ireo, hiverina eo amin'ilay couloir. Satria hita ny fanahiko avy aty dia volona zazavavin-drano goavana be, tena goavana be. Mila mahafeno ilay efitrano fisakafoanana zany. Avo be zany izy io ny lohany efa hikasika an'ilay plafond. Dia ilay vatany zany ngeza be eo amin'ilay trano fisakafoanana. Ambarako eto averiko indray fa mbola tsy nahita ny tao anatin'ilay trano hoe tonga tany
Madagasikara aho tamin'io mbarako aminareo fa ny sary no efa hitako fa tsy mbola nahita tanteraka ny tao amin'ilay trano ao. Dia hitako zany hoe io devolina zazavavindrano io izany le rambony zany le rambony ngeza be iny zany mivoaka zany iny rambony iny de mitsofoka ao anatin'ilay lavadrano ao ivelan'ny tokotany. Ry havana, zava-doza ane zany, zava-doza izany. Goavana be le zazavavindrano de tena hoe mila mahafeno ilay efitrano mihitsy zany izy. De ny rambo zany mivoaka dia mitsofoka zany ao anatin'ilay lavadrano any ivelany. Ilay rano zany naloto satria efa nampahafantariny fanahy masina tampoka ihany koa fa misy zany mpamosavy nanipy maloto tao anatin'ilay lavadrano. Ry havana, ny fahavalo de tena ratsy fanahy. Ratsy fanahy. Dia tamin'ny fotoana io zany dia nroahana zany le devoly zazavavindrano. Nroahana zany, nroahana de aveo moa lasa le izy. Dia lasa zany ilay devoly lay zazavavindrano. Dia nisy ihany koa zany tao amin'ny délivrance, tao amin'ny tranon'ny tompo io zany nampahafantariny tompo ay tsy tadidiko hoe tamin'io andro io ve na tamin'ny andro hafa zany satria efa betsaka zany le zavatra niseho. Dia tao amin'ny lakozia ny teny zany hoe misy briky ao tsy mipetraka tsara, tsoay fa misy ody ao ambadika an'izay. Dia nisy tokoa izay zavatra izay. Eo ihany koa zany amin'ny toerana hafa misy ohatrana volo fangaro zavatra zany ody izay nasisika zany na napetrapetraka zany dia natory ny fanahy masina avokoa zany zavatra rehetra izany. Voninahitra ho an' Jesosy. Voninahitra ho an' Jesosy. De noho aveo zany noho efa vita zany ilay fandroana devoly nilay zazavavindrano dia andeha hivoaka any ivelany izay. Raha tsy diso ahako. Dia tsy tadidiko hoe zareo alohan'ny hivoaka ve na efa naseho an-tompo ay aloha ny eny tokotany. Ry havana, teny tokotany dia hitako amin'ny fahitana misy biby ohatrana pozina alika zany fa fohifohy maro be zany maintimainty be zany lokon'izy ireo. Tena feno zany tandahatra ohatrany hoe mihay manatona zany izy ireo amin'ny fasikana ny fahitako an'ireo biby. Devoly zany izy ireo devoly izy ireo anatona zany hitady andrava izany. Maintimainty daholo lokon'izy ireo ary tena ratsy ny endrik'izy ireo fa fohifohy zany ny pozin'izy ireo. Dia noho ny aveo zany teo akaiky ny lavadrano dia tena nroahana zany ilay devoly ny loto ary koa zany ilay fanaratsy rehetra zany atao anaty lavadrano satria tena nisy zany zazavavindrano maro koa zany tao, zanany betsaka zany tao. Ry havana, tena zavatra marikoriko ny zavatra toy izany. Isaorana ny tompo lehibe satria noho ny aveo ny tompo no nampahita tsy tadidiko hoe fahitana sa nofy any zokerika ny amin'ilay rano zany to lavadrano tena hoe nadio be zany noho ny aveo de nivoaka zany ilay rano madio be avao lavadrano zany tena hoe nivoaka zany ny korina zany teo amin'ny ivelany mihitsy zany tena hoe madio, tena madio tsara be zany ny lokony. Voninahitra ho an' Jesosy. Ry havana, tao aorianan'izay dia natory tsara daholy ny ankizy rehetra tao. Saroana ny tompo ny amin'ny nanadiovany ny tranony satria izy no niasa. Satria izy no niasa fa izay dia fitaovana fotsiny ihany. Ry havana, ny tompo dia mpanafaka. Ny tompo dia mpanasitrana. Ny tompo dia mpamela heloka. Ny tompo dia mpamonjy. Tiantsika Jesosy, miantso antsika izy. Raha mbola voafatotra ianao, izy ihany no afaka manafaka antsika. Ry havana, no tonga tany izahay tany Madagasikara izany dia
milamina tsara hitao amin'ny tranon'i Jesosy, milamina tsara. Ary tsoroko anareo fa tamin'ny Izahako teo aloha makany Madagasikara, rehefa mivantana amin'ny fianakaviana zany, dia ny zavatra niseho satria tamin'izany fotoana zany miaraka amin'ny vady aman-janako ahako, na koa zany Izahako sy ireo zanako dia nividy rano amin'ny botay sotroina. Tsy misotro rano mihitsy amin'ny robinet na ohatr'izany. Nefany noho izay tao amin'ny toby dia nampahafantary ny tompo hoe ny fiandohana ihany zany izay menada no nividy rano tamin'ny botay plastika moa zany fa no neveo no nefa lany ilay izy dia namana rano avao anaty dobo, dia nisotro rano foana amin'izay rano avao amin'ny dobo. Ry havana, ny tompo lehibe indrindra, izy no manafaka, izy no manadio, izy no mpamonjy. Tiantsika Jesosy. Mahereza tompoko, engany ianao ka tena atsapa ny fahalebezan'i Jesosy, engany ianao ka tena hifoa ara-panahy, satria ny fahavalontsika dia tsy matory, ny fahavalontsika dia mitady foana andringana antsika. Ka mifoaza tompoko, dia mbola misy ny fotoana fa tiantsika Jesosy, tiany ho vonjena isika tsiraray avy. Voninahitra ny ho an Jesosy rery ihany, satria izy rery ihany ny tokony homem-boninahitra ary aja ho azy rery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masinani tumpu, andamai.